Iny vaovao politika iny koa no itodiantsika amin'ireo maresaka ara-toe-karena taorian'ny fiatsiana ady nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Iadina amin'ny fanondranana antsokosoko Andramena makany ivelany ny volana febroary lasa teo moa izany, tsy mitsaha mitombo ny bolabolan'Andramena tratra izay miparitaka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampiarana ny lalàna eo anivon'ny fitsarana no nambaran'ny vovonana miaro ny tontolo iainana na ny AVG izany fa antony mbola isiny ity tranga ity. Ny Andro Renirasoa no mitatitra ny vaovao. Bolabolana Andramena hatramin'ny 1,000 no tratra rehefa nokasaina ahondrana makany ivelany hatramin'ny andohan'ny taona 2024. Nirongatra arak'izany ny fanondranana tsy ara-dalàna nanomboka ny volana janoary farany teo. Efa manomboka miparitaka manerana ny Madagasikara ihany koa ny fahatrarana azy ireo raha ny salanisa avy eo anivon'ny Alliance Vargasy bolabola 720 no tratra tao Manambolosy distrikan'ny Mananara, 730 mbola tao Mananara ihany, 750 tao Andrantsara distrikan'ny Antalaha, 230 tao amin'ny distrikan'ny Morondava, bolabolan-jato ny tao Makira, 3 tao Antalaha ary 530 tao Soanieranivongo. Eo ihany koa ireo Andramena avy eto Madagasikara tratra tany ivelany toy ny tao Singapora izay nahatratra hatramin'ny 3,000 taonina, 90 taona tao Pemba Mozambika ary 2,700 tao Zanzibar. Ireo fepetra noraisiny ahatrarana ireo Andramena nateo anivon'ireo manam-pahefana nateo amin'ny fahadranomasin'i Madagasikara no nahatrarana ireo Andramena ireo. Ny fepetra noraisina dia eo ilay fanaovana ny ataontsika ilay patrouille an-dranomasina, dia ao koa ilay famatsinim-bola nazahoantsika an'ireny image satelita ahafahana mahita an'ilay sambo lehibe satria ireo ahondran-drareo anatin'ny sambo lehibe zany dia diovina any amin'ny faritra Afrika izay vao alefa any Chine ohatra. Dia misy koa ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana indrindra ny chef de région raha tsy tentsika fa tsy ilay tany be loatra zao dia nahomby tokotra rehefa nandray andraikitra ny chef de région sy ny ataontsika hoe ny fokon'olona ny rahan'ny mpitondra fanjakana ny tafika nanao moa zany. Ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ireo izay tratra amin'ny fikasana hanondrana Andramena antsokosoko kosa no nambarany avy eo anivon'ny vovonana miaro ny tontolo iainana fa antony mbola mampirongatra ny fanondranana antsokosoko. Misy amin'ireo fiantsoana no manjavona rehefa eny anivon'ny tribonaly. Tsy hiarany sazy arak'izany ireo mpibaiko tompon'ny bois de rose tsy ara-dalàna. Misy ary efa any ka efa lasa any amin'ny tribonaly misy fiantsoana maromaro dia misy fitediavana olona koa fa asa noho tsy fisian'ny fanaraha-maso na fahagoragorana fa mandrakity ny androany dia mbola tsy miatra ilay tena lalàna mikasika an'io bois de rose io, ilay hoe roa taona hatramin'ny sy ny mandoa avoen'ny azo tratra zany, fa raha io fotsiny no ampiarina zany dia azo aloha zany ny mpanao azy ilay tsy mpanara-dalàna zany ary dia mbola mahazo vola ihany koa itsika fa atsika miaro ny harem-pirenentsika. Ao anatin'ny 5 voalohany anjakan'ny kolokolon-drindra ny eo anivon'ny tribonaly raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International. Misy arak'izany ny sakana amin'ny tsy fampiarana ny lalàna eo anivon'ity ratsamangakyan'ny fitsarana ity. Io ave izany mandritry ny 5 taona voalohany asan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho amin'ny lavitrezaka 3 volana aloha izao lasa tsy mbola misy fiovana loatra ny zava-niseho raha ity vaovao ity.